ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika riarako malala tratra ty alakamisy fa 17 ny volana febroary ity. Ny voalahatra mofoanantsika riavako ity alakamisy ity dia ny bokin'ny Isaia toko 5:10. Isaia toko 5:10. Raisina amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy faha-120. Fakitsika amina ran'i Jesosy zany ofinaina izany. Mitadiavany Jehovah teny mbola hita izy, miantso azy teny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany ary ny tsy marina afoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa amindra fo amin'izy eny ho amin'Andriamanitsika. Fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako ho Jehovah. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa mahavoto ny tany ka mampaniry sy mampahvokatra azy mba hahatonga voan'ny mpamafy sanina ho an'ny mpihinana. Dia tao tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako ho Jehovah. Teny izay matetika riavana rehentsika sy ifamparehezentsika ity teny ity, indrindra rehefa somary ao anatin'ny tsy fahombiazana zay isika, rehefa ao anatina zavatsarotra zay isika, dia indraindray etika mampahery olona ity. Ary zay raha teo moa ny tenin'Andriamanitra, zay raha teo ny dikany soratra masina, ifampaherezana. Dia ampiasaintsika izy ity rehefa indraindray misy havatsika na misy projet na fikasana na tetikasa ka tsy mety ilay izy indraindray, na koa mandalo zavatra irina nefa tsy azo, na mandalo zavatra nokasaina nefa tsy tanteraka. Dia fomba teny ifampireherantsika ty teny teo zao nge ny tenin'Andriamanitra, ny fihevitrareo tsy mba fihevitro i Andriamanitra ary ny lalanareo tsy mba lalako. Tsy diso mihitsy ravako reny teny ampiasantsika azy reny, fa tena toetra tsara amin'izany ty teny ity. Saingy raha toa ka mandroso lalindalina kokoa isika riavako malala, mivaofy ilay teny dia lavitra kokoa noho izay ilay heviny. Mahasoa ihany riavako malala ny indraindray ny natao hoe matetika mihitsy aza ny mamaky ireo version na ireo dikateny samihafa amin'ny Baiboly mba hamora ny heviny sy hahatakarantsika ilay heviny ilay teny. Raha toa ka mamaky ilay teny malagasy itsika dia andininy 9 amin'ny Baiboly mahazatra antsika dia ny hoe fa ny hevitro na ny fihevitro na ny fisainako hoy ny Tompo. Mampiasa ny teny fihevitra na fisainan'Andriamanitra eto, na eritreritr'Andriamanitra eto. Ny teny frantsay dia mampiasa ny teny hoe pensée. Fa raha toa ka jerena amin'ny teny nanoratan'ny soratra masina azy teny Hebreo, hashab, dia milasa zavatra lalina kokoa. Zany hoe mitombatombako rehefa nandinika sy namakafaka lay matoan-teny azahoana ilay teny hoe fihevitra, hashab hotsika teo, dia azo atao hoe mpamorona mihitsy ara, mikasa mieritreritra dia mamorona. Zany hoe misy ao anatin'ilay, raha miteny Andriamanitra hoe ny fihevitra eto amin'ny teny Hebreo, dia milaza hoe manana projet mihitsy, namoron-javatra mihitsy ato anatin'ity saiko ity, manana fikasana
ary avy amin'io a no nazahoana ny teny hoe avy amin'io teny asaby io le fihevitra nazahoana ny tantara faharoa faenina amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo de natao mihitsy hoe ingénieur ny teny hoe ingénieur amy soratra masina na ataotsika ko hoe reo mpanao kajy calculateur reo mpitamarika dia avy amin'ny teny hoe asab zany hoe raha miteny zany hoe fihevitr'Andriamanitra eto de tsy zavatra hoe eritreritra nanofinofy fotsiny ihany fa zavatra voakajy zavatra voalanja zavatra voadinika ary mifanitsy indrindra am'izay ny bokyny nandikan'ny Saint Jérôme manatsoina hoe Vulgate ny teny latin zany zay nampiasany ny matoa teny cogitatio ny cogitatio amin'ny teny latin dia milaza fieritreretana lalina milaza fieritreretana lalina fandinihana lalina Andriamanitra zany eto raha amin'ny teny indray manao hoe ny fihevitra reo de zao zavatra efa ny fihevitra zavatra efa namakafaka lalina efa nodinihiko lalina ny fisainako lalina zay ny dikany teny ampiasain'ny Isaia eto raha amin'ny teny hoe fihevitro ka nadikatsika amin'ny teny malagasy fihevitro nataon'ny teny latiny hoe cogitatio nataon'ny hébreu asab zany hoe lay Andriamanitra de Andriamanitra mampiasa saina Andriamanitra mamakafaka manao kajy mihitsy mandinika mihitsy zay nataony fihevitra eo raha somary mikisaka kely any amin'ny ataotsika hoe septante zay boky fampiasan'ny nanandikanany teny hébreu tamin'ny teny grika de nampiasan'ny teny hoe boule ndray izy ny boule c'est le fihevitra zay nadika hoe pensée ny teny frantsay cogitatio ny teny latina teny hoe boule de fampiasan'ireo ataotsika hoe tamin'ny andron'ny grika nataony hoe boule dia ohatrany hoe senaty amitsika na anteny mirandolona zay nataony hoe boule ary vondron'olona zay dimanjato olona miara-mandinika sy miara-mamakafaka nataony hoe boule zany hoe ny septante ndray zany a mampiasa an'ity tenyke fihevitro de mampiasa zany ho lasa lalàna na lasa fanapaha-kevitra lasa fiaraha-mandinika ary atao mihitsy hoe fiarahana mamoaka hevitra de manjary fanapaha-kevitra lay fihevitra zany raha miteny atao amin'ny septantsika de tsy milaza zavatra tsotsotra fa milaza ataotsika hoe fanapaha-kevitra lalina ny arahana ny dinika ary tsy olona ray ny nandinika azy fa olona maro zay le de hoe fihevitra lalina be zany midika ny teny amin'ny teny Andriamanitra aminy hoe ny fihevitro de tsy fihevitrareo zany hoe nareo de miara-mikondona nareo zay le fihevitrareo miara-mikondona nareo ao miara-mamakafaka misy boule nareo ao zay lay fampiasan'ny septante misy boule ataonareo ao miaraka mamorona zavatra nareo ao fa zao anefany tsy ohatran'iny lay famakafakako zany hoe misy lojika eritreretinareo fa tsy ohatran'iny mihitsy lay eritreretiko ary rehefa avadikareo lasa lalana iny zany hoe dereka hoe ny teny hébreu zay odos ny teny grika zay voaotsika amin'ny teny frantsay nazahoana ny teny viae amin'ny teny latina dia io zany rehefa eritreretinareo le izy fakafakaina le izy de tonga hevitra tonga fisainana de ampiarina de zay le tonga lalana tonga ampiarina zany de hoy ny tompo manao hoe zao no ambarako aminareo mieritreritra nareo makafaka nareo sa tsy mana-tsay de saininareo le izy de tanterahinareo le izy de ataonareo tonga asa avy hatrany lay tetika asa fa izao iny fihevitrareo tsy mba fihevitro ary ny lalanareo tsy mba lalako inona ny dikan'io teny io le afaka malala inona ny dikan'zany rehetra zany zavatra telo ry havako no azo andikana any zany voalohany de zao avelan'Andriamanitra isaina sy eritreritra isika tsy maninona akory ao amin'ny soratra masina zany eritreretanao hoe ianao de mila manana projet tsy maninona zavatra famerimberitsika eto amin'ny nofinainy zany fa ny olombelona de nataon'Andriamanitra isaina sy eritreritra ary marina ny tenin'ny Blaise Pascal fa ny olombelona de tsy afa-tsy akory fa amin'ny zavaboary
de biby ihany izy satria mandara satria misy nofo fa izy de biby mieritreritra mamakafaka ny mandanjalanja ary zainy tsy mahabiby azy indray raha amin'ny ara-nofo izy de mety mandara ohatrany biby ihany fa saingy zao ny biby tsy mieritreritra ny biby tsy mamakafaka ny biby tsy misafidy ny biby de hiarana fa ny olombelona kosa de mpampiatra no zany dia zava-dehibe amin'ny olombelona zany ry afaka malala zava-dehibe ny fahafantarantsika fa ny olombelona dia nohany zava-boary mieritreritra sy mahafantatra ny dikany zavatra ataony ny zava-boary hafa tsy mahafantatra ny dikany zavatra ataony ny zava-boary rehetra tsisy mahafantatra hoe ho faty izy ny olombelona ihany ny mahafantatra hoe ho faty izy satria ny olombelona mahafantatra ny nataona hoe resaka fotoana mahafantatra ny omaly mahafantatra ny apitso mahafantatra ny rafaka pitso zany rehetra any tsy fantatry ny zava-boary hafa rehetra dia rariny zany ary mazava ho azy nataon'Andriamanitra hevitra isika makafaka isika ary izay toetsainy zay tokony ao azaitsika raha vako malala fa ndraindray tsika mieritreritra hoe tsy ilaina eny mikasy tsy ilaina ny manana projet fa de mandeha ho azy fotsiny eny zay sitrapon'Andriamanitra tsy raha vako malala izay no mahatonga ny sahava vita amin'ny telopolo manao hoe apetrao amin'ny Jehova ny fikasanao zany hoe ianao dia asain'Andriamanitra mikasa asain'Andriamanitra mieritreritra ary rehefa mieritreritra de amin'ny alohan'ny lalana zay alohan'ny anjarin'lay izy ho tonga asa de sainy tsara zay ny dikan'io sainy tsara dinio tsara de sainy tsara ndraindray tsika rehefa manao zavatra de tsy de tena ampifandiniana lalina loatra fa ny dikan'ny teny hoe hasaba tsika teo amin'ny teny hebreo dia zavatra voakady tsara mihitsy tsy ao amin'Andriamanitra mihitsy raha vako malala ny misy kitoto asa tsy ny saina na asa tsy ny eritreretina tsara na asa tsy voalanjalanja tsy izany eo amin'Andriamanitra ntsiny hoe hasaba raha miteny izy hoe ny hevitrareo dia zavatra efa nieritreretinareo tsara io zavatra efa nifakafakainareo tsara io ary zavatra efa nofisinareo ara ny teny hoe cogitateur tsika toa dia méditena de français méditer zany hoe ny saininareo mihitsy nofisinareo mihitsy tokony ataontsika raha vako malala fa rehefa manao zavatra ianao a dia sainy tsara ohatra hoe mikasa ny anao trano de sainy tsara mikasa ny anangana orinasa sainy tsara mikasa ny anao fanadinana dia sainy tsara zany hoe irendretreny de to amin'Andriamanitra tsika eritreritra sy amakafaka fa tsy anao zavatra zara fa vita indraindray tsy voalanja ny antony sy ny vokany ny dikany maro samy hafa maha olombelona ry avako malala nataon'Andriamanitra ao anatintsika izany toetsainy zany ary na ny testamenta vaovao aza de mampianatra atsika an'izany mihitsy hoe zava-dehibe ny fandanjalanjana hoy Jesosy manao hoe rehefa anao tilikambo anao rehefa anangatrano rehefa anao zavatra anao de mipetra dia manaova hasaba zany hoe manaova kady tsara na manaova cogitatio zany hoe dinio tsara inona le zavatra atao ary mifanaraha mihitsy ary nareo fianakaviana manaova bole raha izay no azahoana azy zany hoe mifanaraha nareo mianakavy oatrano fa tsy rehefa eny am-panaovan-javatra de fanometsiny manao hoe ianao ihany nanao aniko iny hevitra fotsiny za nge nanaraka fotsiny ka io nga misy hevitra fa za nga moa de fiamanara-panjaitra fotsiny fa tsy zay ny planin'Andriamanitra ry avako malala fa rehefa manangan-javatra io na fiangonana io na fianakaviana io de zavatra voasaina tsara voalanja tsara ataontsika hoe manaraka fisainana tsara satria men'Andriamanitra fahazavan-tsaintsika ndraindray mantsy ampifanoheritsika ny finoana sy ny saina tsy ry avako malala amin'ny maha olombelona mpanotatsika ny ampifanoherantsika an'izany fa amin'Andriamanitra dia tsy mifanohitra mihitsy ny finoana sy ny saina zavatra natao saina tsy misy finoana zany tsy hisy heviny finoana tsy misy saina zany tsy hisy heviny fa ny faharoevaka malala de tompo manao hoe rehefa avy mieritreritra tsara ianareo de zao nefa nitadidio ny fihevitra tsy fihevitrareo zany hoe tadidio tsara fa zava-dehibe ny ny ametrahanareo ny lalanareo rehefa vitanao lay hevitra de tonga ianao de manomboka de zao ny faharoa de zao manana motsika mikasa fa izao apetrao amin'Andriamanitra reny ampetrao amin'Andriamanitra mba hanjaro fihevitr'Andriamanitra mba ho amin'ny alalan'ny fihevitr'Andriamanitra no ahatanterahanyilay fihevitritsika hitatsika fa ao amin'ny Luka 10:20
misy lehilahy anankiray zay nanao boulet amy teny boulet moa ndresiko amin'ny 70 zany na mampiasa ny teny hoe asaba aty amin'ny testamenta vaovao testamenta taloha Luka 2:20 de tonga avany lay lehilahy de nanana fikasana nisy lehilahy anankiray nanofy de nanana fikasana dia nieritreritra sy namakafaka tsara hoe za zao amana-karena be de anana sorotrasa anamboatra ny tanànako de anitatra mivokatra anamboatra trano famiriam-bary de ataoko daholo ny vokatra de hitariko tsara mihitsy de milamina tsara rehefa aveo anao tranom-bokatra malalaka tsara zany de ao daholo ny ataoko ny vokatra de milamina tsara dia rehefa vita zay de hiteny hoe fanaiko mivokisa zay lay tenenina hoe nofony nofony ty lehilahy ty zay le fihevitra ty lehilahy ty tsy diso ange izy nandanjalanja tsara izy namakafaka tsara izy fa izao eo le tsy mipetraka le fihevitra eo le fihevitra tsy nampifanarahina tamin'ny fihevitr'Andriamanitra zany hoe tsy tafiditra tao am'lay fihevitry lay lehilahy lay fihevitr'Andriamanitra de lasa ny fanohitra rehefa nitanterahiny lay lehilahy lay fisainany lay nofinofiny de ny fanohitra tamin'ny derek na ny lalan'Andriamanitra ny fanohitra de hoy Jesoa tamy manao hoe anio alina nalaina aminao ny fanahinao ry adala ny antsoina hoe adala eo am' Jesoa dia ireo zay mikasa manofy miara-mikondoa ihany mba ny andro mamakafaka ihany manao kajy ihany maka ingénieur na calculateur ihany na amy lafiny maro samihafa nefa tsy ao anatin'lay fikasan'Andriamanitra aiza ao anatin'lay fikasanao Andriamanitra raha ohatra ka tsy ao anatin'zay fikasana rehetra ataonao zay Andriamanitra mba manofy any anao manao kajy any anao mandanjalanja ianao mijery ny isan-karazany rehetra manao projet rehetra reny kanefa tsy ao anatiny ao Andriamanitra de zao adala projet adala o Jesoa Luka 2:20 de zay ny teneniny Isaia manao hoe rehefa mamakafaky ianao de zao aza dononina mametra-panontaniana ny amy lalan'Andriamanitra ny amy fisainan'Andriamanitra fa ny fisainatsika tsy ho fisainan'Andriamanitra mihitsy ny fihevitritsika tsy voatery ho fihevitr'Andriamanitra mihitsy ny lalantsika tsy lalan'Andriamanitra de inona ny tokony ataontsika dia mieritreritra ilay fikasan'Andriamanitra mieritreritra ny fikasan'Andriamanitra zany hoe ampidira ao anatin'ilay fikasanao io Andriamanitra itsika olombelona nasain'Andriamanitra mamakafaka de izao ampidiro ao anatin'ilay fihevitra ao ny fihevitr'Andriamanitra zay ny dika an'io teny io zay ny dika le teny hoe mitadiava ny Jehovah teny mbola hita izy mamindra fo izy zany hoe rehefa mihevitra ianao de zao aza mihevitra samy rery tsy maninona mievera tsy maninona mikasa tsy maninona mikaondoha itsika menakavy anana sorotrasa fa izao move nitady an' Jehovatsika move niara-ny kaondoha tamin'Andriamanitra isika move ny ametra-panontaniana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'lay nofinofina lay zavatra kasa itsika isika sao la fikasantsika samy irery le izy sao la nofinofitsika samy irery le izy sao la hevitsika samy irery le izy ka tsy ny fahamaroan'ny fanapaha-kevitsika akory ny zava-dehibe ray mantsy zavako malala mantanjaka be ao anatintsika ny antsoina hoe demokrasia mazava ho azy zava-dehibe io fa ndraindray izy io tafiditra ao anatin'ny fisainan'ny fiangonana tsy ratsy akory ny hoe demokrasia mazava ho azy fomba fitondram-piarahamonina zay manome toerana ny fanomezam-pahasoavan'ny rehetra ny demokrasia mampitovy lenta ny olona rehetra ny demokrasia za manaiky hoentinao ary ianao kosa manaiky hoentiko ary de manaiky itsika rehetra miara mitondra ny rehetra za mitondra anao ianao mitondra ary isika miaraka miaraka mitondra ny rehetra mazava be zany fa tsy hoe za entinao ihany de na ianao no mitondra rery fa za manaiky hoentinao ny fanapaha-kevitra ao ekeko fanapaha-kevitro ny fanapaha-kevitro ekenao fanapaha-kevitra ao ary itsika miaraka manaiky ny fanapaha-kevitra hitondrana ny rara tsy zahatra mandeha ho azy ny demokrasia zany fa maritana tsotra tsy misy maharatsy an'izany mihitsy
saingy fatatsika fa tsy mora ny ainana any zany, tsy mora ny ainany zany ataotsika hoe demokrasia zany. Raha ny teny engeny raha ohatra ke ka jerena ny demokrasia tam'izay tamin'ny nanaovan'ny grika azy izay lohalano grika de zao olona mitovitovy no afaka mifampitondry, zany hoe misy faripahalalana zay mifanakaikikaiky zay mahatonga ny hoe andriorenan'ny demokrasia nge ny fanabeazany, andriorenan'ny demokrasia nge ny fampahalalam-bo avao ny information hoe ahoana moa no afahanao mitondra, ahoana moa no afahanao manapa-kevitra ny amiko raha tsy ampy fahalalana tsara ianao momba raha tsy fantatrao tsara, raha tsy mahafantatra kosa zay maharary raha tsy efa mahafantatra kosa zay zavatra, zany hoe zay mahatonga ny hoe tsy hoe tenenina fotsiny demokrasia de mety tsara lay demokrasia mazava ho azy, fa mila ataotsika hoe mila citoyen, mila olona tompon'andraikitra, mila olona manaiky andalina, manaiky heritreritra, fa tsy hoe olona tsy afaka makafaka mihitsy, tsy mahalala ininona, tsy hoe ratsy akory, tsy hoe manambany olona sanatria ny vava, fa zava-dehibe ny fampianarana, ny fanabeazana, ny fahalalana, zay vao mandeha io demokrasia io ry avako malala vao mipetraka arak'izay nanorena ny grika azy firy taona lasa zay. Tsy tokony adonotsika fa raha miteny hoe demokrasia dia misy sokajin'olona tsy tao anatiny, tsy ny hoe demos tamin'ny andron'ny grika, tsy ny olona rehetra akory nataon'ny grika hoe demos io ataotsika io dia oclocratie, oclos zany hoe tsy inona akory fa lay folona na lay vahoaka miantsoantso arenany ery, zay nataotsika hoe demokrasia ankehitriny, tsy lay citoyen no mitondra fa zay olona avava, zay olona mahay miteny lay antsoantsom-bahoaka, zay no ataotsika hoe demokrasia. Zay ndray ny demokrasia moderne hitatsika eran-tany io zay avava ao anatin'io Facebook io na avava eny amin'ny arabe eny, ndraindray lasa demokrasia ny lalana fotsiny ihany, fa tsy lay citoyen, tsy lay olona tompon'andraikitra arak'izay nanorena ny grika azy. Atao anaty fonoteny zany rehavako malala, fa ndraindray koa zany toetsainy zany de tafiditra ao anatin'ny fiangonana, tafiditra anatin'ny fiangonana lay demokrasia zay tsy voatery ho ratsy amin'ny lafiny anankiray, fa ndraindray koa nefany manjary tsy ahitana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa vox populi akory de vox dei, zany hoe rehefa feon'ny vahoaka de feon'Andriamanitra, tsy voatery ho zany mihitsy. Ndraindray aza ny feom-bahoaka mifanohitra ny feon'Andriamanitra, impiry moa zany eo amin'ny testamenta taloha. Ary eto indrindra n'ity boky Isaia mpaminany ity dia ny vox populi de tsy vox dei mihitsy. Ary hitatsika tamin'i Jesosy Kristy tomponombolo atao amin'ny azy fijaliana fa ny vox populi de tsy vox dei, zany hoe ny feom-bahoaka tsy feon'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria nandritra lay fieritreretana, lay zavatra atao dia tsy nametra-panontaniana tamin'Andriamanitra. Rehavako malala, hoy tsika manao hoe avelan'Andriamanitra heritreritra sy hamakafaka isika amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainam-piarahamonina, fa izao moa ve nametra-panontaniana tamin'Andriamanitra? Hoy ny tompo manao hoe denim-bola eo de anontanio, miantso ahy denim-bola akaiky. Zany hoe denim-bola azonao metrahana fanontaniana ny amin'ny hevitro, ny amin'ny lalako, de zao ametrao fanontaniana. Denim-bola mamindra foa de ametrao fanontaniana. Fa mamela heloka zany hoe manaiky iaino anareo amin'ny nofonofonareo io, manaiky amaly anareo amin'ny nofonofonareo io. Araraoty zay ny dikan'io Isaia 5:5 io. Fanasana mantsy le Isaia 5:5, fanasambe, zany hoe Andriamanitra manao fanasambe, manakaiky manasa ny olona rehetra ao anatin'ilay fanasana be anankiray, zay le sary misy fanasana be. Zay ny dikany hoe ianareo zay rehetra mangetaheta makanesa amin'ny rano, manao fanasana be Andriamanitra zany eo, manao zay lay fanoarana. Dia hoy ny tompo anao hoe de eo am-pisakafoananao de zao anontanio ny am'izay zavatra tianareo atao, fa mbola manana sofina miaino Afaka malala ity bokyny Isaia mpaminany ity zany, itao mpamaranana any 9:9 hoe fihevitra reo de manome toky antsika fa azontsika anontaniana Andriamanitra. Manana fikasana de anontanio Andriamanitra fa azo anontanina izy, manome valiteny izy. Fa ny farany avako malala de zao ndraindray nefany de zao lay zavatra teny efa eritreretintsika sy ny fisitsika iny rehefa anontaniantsika indray Andriamanitra de zao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe eo am-pametrahana ny fanontaniana isika, manofo sika
de hoe tsika eo amin'andriamanitra le izy de hoe ny tompo manao hoe tsy ino izy, tsy iny le izy, tsy ny lojika iny nitondrantsika azy fa zavatra hafa mihitsy, tsy ny lalana iny nitondrantsika azy fa lalana hafa mihitsy. Ekentsika zany re afaka malala fa mahazo mikasa isika, ekentsika fa mangataka amin'andriamanitra isika, mitondra zany faniriny zany eo amin'andriamanitra fa izao osa ia mety tsy ho iny ny sitrapon'andriamanitra, mety zavatra hafa mihitsy ny sitrapon'andriamanitra, de inona ny toetsaina fa atokina an'andriamanitra, fa nekena fa Andriamanitra misaina lavitra noho isika, Andriamanitra mandalina lavitra noho isika, Andriamanitra nanao kajy lavitra noho isika, Andriamanitra mahafantatra ny lalana tsara lavitra andehanana hitondranantsika. Noho zany de mahazo matoky tsika fa mbola ho avy ny tsaratsara kokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety tsy nety iny androany, na de nandaninao fotoana azy, na de efa nentinao tao amin'Andriamanitra ary, de zao tsy araka ny tokony ho izy le izy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy vita, fa izao matoky fa mbola ho avy ny tsara kokoa, mbola misy zavatra tsara kokoa noho iny zany ho manin'Andriamanitra, satria Andriamanitra de Andriamanitra misaina ho anao. Zay le tenentsika hoe hasab, Andriamanitra manao kajo ho anao, Andriamanitra mieritreritra anao ka izay nofisitsika, zay projet kasaitsika mafy de zao mety tsy akasitrahan'Andriamanitra na ny maromarina kokoa tsy hoe tsy akasitrahany fa fatany hoe tsy mety amitsika, fatany hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapony, tsy mifanaraka amin'ilay zavatra iainanao amin'ny ho avy, satria zay masotsika nge ny ankehitriny any ite de izao ekeo fa Andriamanitra de mahafantatra ny tokony anao. Afaka malala Jesoa efa nyteniny io nanafatra atsika mandrakarivo Jesosy amin'ny teny hoe izao apetrao aminy mangatady de omena ianareo, mitadiava de ahita ianareo, fa izao rehefa mangataka ianareo de izao aoka hitoetra ao anatinareo ny teniko, zany hoe aoka lay fikasanareo ampifanarahanareo amin'ny tenin'Andriamanitra, de izao fantatry Jesoa zay tokony ho anjaranao. De mahare zary avako malala matoky an'Andriamanitra, mikasika mametraka zany hoe am-pelatanan'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra tanteraka soamatsara, tsy sitrapon'Andriamanitra de manana zavatra sy fotoana hafa ary lalana hafa tsara kokoa noho iny Andriamanitra. Inde zany fitiavan'Andriamanitra no avako malala fa mamelanao isaina seritreritra izy, mamelanao ikeo-ndo izy, mamelanao hiara-miasa aminy izy, mivonina iaino anao izy ary manome toky fa hitondra lalana sy fikasana tsara ara-tanteraka izay zavatra mahatsara anao hatrany. Ivavaka sika tompo am'zotranao zahay fa Andriamanitra mieritreritra anay mandrakariva ianao, Andriamanitra misaina zay mahatsara anay, Andriamanitra mieritreritra sy mamakafaka lalina ny am'izay mapety ny fiainanay, mitaona anay koa anefa ianao hiara-mikondoa am'izay mahatsara ny fiainanay, mitaona anay ianao hieritreritra zay heverinay ho mapety ny fiainanay, saingy am'izay eritreretinay ho mapety ny fiainanay de tao aminao zahay tsy ampisaraka zany amin'ny teninao sy ny fikasanao, ary de ianao no mahafantatra sy mahatanteraka izay heverinao fa mahatsara anay. Indre zany fitiavanao anay Tompo, fa Andriamanitra tsara ianao ary manao ny tsara mandrakariva eo aminay, izay ny tsy mahatakatra indraindray de manome tsiny ianao, tsy azonay fa ny fihevitrao mandrakariva tsy fihevitray, mikasa mafy zay saingy ny fikasana indraindray fikasan'olombelona ihany. De ampio zay Tompo hitodika aminao hatrany amin'ny fanatanty fikasanay, iankina amin'ny teninao ary anaiky ny fandaharanao, anjaka ao aminay Jesosy ny fiadananao, ny fanahinao masina hitarika anay hatrany, ampahery anay, anomenay fahazavan-tsaina, anekenay fa mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitray, tia anay ny Andriamanitray, azonay anteherana ny Andriamanitray ary manotra noho ny mpandresay noho lay Jesosy Kristy Tomponay. Tompo de jereo ny tokantranonay, jereo zao tontolo zao, metezanao mampahery ny fiangonana amin'ny fitorinan'ny filazantsara, voazan'ny fiangonanao, avaozan'ny fiangonanao, hevitra sy hikasa miaraka aminao Andriamanitra, ny fitorinan'ny filazantsara zay andrasanao aminy, meo hafanampo izy, me fifaliana izy hitory an' Jesosy Kristy Tompo, zay velona ary fiainana ho an'izao tontolo zao. Anjaka ao aminay Jesosy ny fahasoavanao, de ampahereo zay iray saina, iray iaina, ny mpianakavy, ny fianakaviana, ataovy mahay mifamela, mahay mifandray, miara-mikondoa aminao Andriamanitra, ahatsara na ny fiainam-pirenena,
na ny fiainam-pianakaviana na ny asanao. Ao aminao Jesosy no naovanay zany afaka zany. Amen.